Miarabantsika rehetrarehetra indray manaraka ny eto amin'ny pejy dia resaka resahantsika androany zany dia resaka ty any Tamatavy Tanandava ty. Tena mafy rangahy le mahazo antsika vahoaka fa zany metiko teny ankahirizana antsika koa hoe mafy koa tsika, tena mafy tsika fa tena hoe mafy zany ny zavatra midona amintsika. Midona amintsika daholo ty rehetrarehetra ty na ny fangalarana ny menaky ny antsika, na ny fangalarana ny havatsika, ny famonoana ny havatsika sy niny dia amin'izao koa zany mbola tena hoe mirongatra koa ty resaka hoe fangalana tany sy fandrodanana ny fananana izay ananantsika. Aiza tsy fantatra intsony, aiza ny tena miaro e. Misy ireo antsoina hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany, misy ireo antsoina hoe mbo tokony ampisondrotra ny fiainan'ny vahoaka sy ahatsaratsara ny fiainan'ny vahoaka eto amin'ity firenena ity, fa tena vao maika ohatran'ny toa mandetika antsika daholo ireo rehetrarehetra ireo, ohatran'ny tsy miraharahantsika izany fa ohatran'ny hoe vao maika haka ny kely nampilatanantsika ary ny tena hoe masoan'ireo sanatry ny vavana dimy lela ve dia tena izay tokoa ny antom-pisianareo ao fa tena apetraka ilay fanontaniana mahatonga saina mampalahelo zany, tena hoe mampalahelo mahita an'ireto fianakaviana ravana trano any Tamatavy. Tsy vao ela akory ny nisy ny resaka siklôna tany izay fantatsika fa nandravarava an'izany atao hoe Tamatavy izany. Ny tena ty Antananarivo fa miomboka alahelo sy miombona amin'ny zavatra tsy rariny mitraika eto amin'ity firenena ity sy amin'ny vahoaka malagasy satria Madagasikara ray ihany, tsy zarazarain'ny faritany fotsiny tsika fa isika dia malagasy ray ihany, ka mahazo anareo dia mahazo anay ihany koa tanana fisiavanana ho ilay fitenenana izay izay dia maharary fa tena hoe mahaonja zany e, mahaory ny mijery ny mahazo an'ireo olona ravana trano sy fanananareo. Hitanao zao ilay izy fa tena hoe trano efa tena niorina aman-taonany maro teo beton be sy ny ohatran'izany. Eto tsy asiana resaka hoe manan-karena sy tsy manan-karena fa rehefa olombelona dia olombelona daholo, rehefa malagasy dia malagasy ray ihany araka ny teneniko teo. Aiza ny fanjakana zany hoe ahoana ny tena, inona ny tena eritreretinareo ry fanjakana, inona ny tena eritreretinareo, inona ny tena ao an-tsainareo, hanasoa vahoaka ve ny tena hipetrahanareo apetraka ilay fanontaniana sa hampijaly vahoaka? Fa raha zao zavatra mitranga amin'ny anjady amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izao zany dia tena hoe mampijaly vahoaka ny fisianareo. Mila tonga saina nareo, mila tonga saina mihitsy nareo fa tena tsy rariny. Andeha ho jerentsika ty any Tanandava Tamatavy ty fa tena hoe tsy misy mihitsy ve zany vahaolana satria ireo olona ireo efa niorina an-taonany maro teo ary io trano be natsangany ireny izay niravaravana tsy ray izy ireny na roa mampitomany an'ny vahoaka ireo dia tena hoe nandaniana voly ireo, nandaniana herim-po ny nanangana an'ireo fa tsy hoe nisy nanao magia teo na hoe ina dia natsangatsangana fatany an'ireny. Fa raha ataoko hoe fipetraka zany ilay fanontaniana, inona marina tokoa moa zany ilay antony tena androdanana an'izy io. Maheno sy resaka tokoa mantsy fa hoe haninkarana indray ny ohatran'izay sy ohatran'izay zany dia tena hoe velom-panontaniana izay malagasy mahita an'ireny satria onja. Inona ny tena ilavanareo an'ilay izy, inona ny tena antony androdananareo an'ilay tranon'ilay olona. Andeha hizoro antsika hoe tsy nanara-dalàna ny fananganana an'ireo, raha tsy nanara-dalàna izy efa fantatsika firy taona nipetrahana teo izay, na ninona lelalàna lazaina fa hoe ara-dalàna raha tsy nanantona anazy ny fampiresaka hoe iny ty ataonareo fa tsy ara-dalàna. Io toy ny mivarotra amoron-dalàna ihany io, efa tsy nanara-dalàna efa tany amin'ny taona maro mifanesy tany dia tsy hoe ny haningotra ny ainy androany tonga dia hoe ongotanareo izy dia hoe tsy misy anona intsony. Misy raha tena hoe tsy naray fampilazana fa adiny roa alohan'ny androdananareo an'ny fananana ny voavoalazanareo izy. Tena mba tsy rariny izy fa mba olon-dehibe zany nareo misaina, nareo ny ray aman-dreny anakinana an'ity firenena ity. Na dia ataoko hoe tsy mifidiany vahoaka ary nareo dia efa tafapetraka eo nareo dia manana an'izay adidy sy andraikitra izay nareo hiahy an'ireo vahoaka ireo, fa tsy vao maika hoe ianareo indray ny andeha hanapatra fahefana, andeha hanapatra ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ka ho bakeon'ny ataontsika hoe karana. Miala tsiny fa tena tsy maintsy mitroatra zany dia mijanona ny zavatra misy eto amin'ny tanàna zao betsaka nareo mety ho tezitra fa tsy maninona izany. Aleo nareo ho tezitra any satria izay konkoa mba tezitra koa izay zavatra mianjady aminay tsy mianjady aminareo. Nareo voky sy bilangina sy bekeby sy malandalandana nareo fa izay ory amin'ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny zavatra bitika indrindra kely ka hatramin'ny zavatra ngeza mianjady aminay vahoaka malagasy daholo. Raha misy ny tokony ho tezitra izay ny tezitra mihoatra anao nareo dia tsy misy mihitsy ve zany vahaolana.
hoe ho arosinareo ifampiresahana amin'ireo olona reo. Efa mipetraka aman-taona ny ela be teo izy ka raha resaka hoe tany tsy ara-dalàna asivo marimaritra iraisany asivo mividy an'le tany izy, matoa izy na vita trano ngeza be ohatran'io afaka mahavidy an'le tany izy, tsy fantatra zany. Ifampiresao izy de vidiny ny tany raha ohatra hoe izay ny olana, ampandoavina anazy tsikelikely ny vidin'ny tany raha izay ny olana. Fa maninona moa noravanareo fotsiny amin'izao mifanana, tsisy fifampiresahana. Izy hatreto zany de tena niezaka ny mihaino niezaka ny tady hoe mety mba ho nerana ny volan'ireny olona ravafananana reny, fa tsy misy, tena tsy nahita mihitsy an'izany ary tsy naheno mihitsy an'izany, fa ravaravaina fahatany zany. Jereo angery zareo tonga ny andro alina de jereo izao matory eny an-dalana, matory an-dalana amin'ny andro maizina zay efa irahantsika malala sécurité mamay be ty. Raha ho avy eo indray zany ny mpangalatra olona de tonga de ary zareo matory any tsifirin'ny ranomanitra araka le malaza be amin'izao de tsy atsiaro tena de very daholo, de mety vata mangatsika indray sisa. Falinareo amin'izany, mahafaly anareo zany. Ny olona tsy manan-kelofana ary amin'izao efa tena tsy hita zay anaovana anazy, fa androany zany ty fanjakany ty indray manampitrotraka hoe ravana indray ny tranony zay manana trano de alao izy andeha eny amin'ny tsy anan-kelofana anampiny tsy manan-kelofana teo aloha. Ny tsy manan-kelofana teo aloha efa tsy hita zay anaovana azy, tsy hitanareo zay anaovana azy, tsy manana vahaolana amin'izany nareo na bitika kely ohatran'iny ary. Ka maninona indray ny olona efa mbo any anaty trano indray ravanareo ny tranony avelanareo mandeha tsy anan-kelofana atory eny an-dalana koa. Aiza le mentalité, aiza le fotom-pisainany, aiza le fahaizana, laza fa manana fahaizana amin'izany nareo, aiza le fahaizana. Zany ve fahaizana ary hitondranareo an'ity fireneny ity? Nul zany amiko miala tsiny aminareo fa tena nul zany. De ho mety omena ankarana ve ny tany, maninona rehefa ankarana maka an'le tany de ary ankarana ary manao ataontsika hoe fanorenana tsy ara-dalàna, mbo nisy ve fanjakana sanandrava ny tranony ankarana? Fa tsy négociation ve nataonareo mba hiazo an'le karana an'le tany? Tsy misy fandravam-pananana fa mety hoe négociation ana vola amin'ny vidina tany tsy fantatra na mitsisika any am-paosinareo, afaka tenenina zany. Fa maninona rehefa malagasy de tsy misy mihitsy zany fifampirarahana zany, fa ny vahaolana farany hitanareo de miandrodana ny tranon'le malagasy ihany. Nareo engin hoentinareo anapotehana ary mbola solika amin'ny vidin'ny malagasy ny ampiasainareo amin'ireo, andravanareo mifananana. Ka mba mienatra tompoko, mba mienatra. Tratratratrainareo ery rehefa eny amin'ny aina aman-jery de tsara resaka ery, tsara resaka nareo rehefa eny. Nefa ny zavatra ataonareo fanatanterahana ataonareo de tena hoe mamotika, tena hoe mamono miendebe an'le malagasy mihitsy. Fa ratsiny raha niravanareo izy ireny mbo nisy toerana anasivanareo anazy hoe rava ny tranon'le olona, tsy manan-kelofana zany le olona noho ny ataonareo. Andao aloha amena toerana ry nareo ipetrahanareo, fa tena hoe on s'en fout de rien. Tsisy raharahinareo amin'ny fiainan'le malagasy mihitsy na de kely ary. Nareo nefa nireo malagasy reo miay amin'ny fiainanareo, reo malagasy reo mandoa ny karamanareo, azahoanareo trano be, azahoanareo fiara, azahoanareo fiainana miadana eo ambony latabatra nareo mihinana an'izay tianareo. Kanefa reo olona reo indray ny ataonareo tsinitsinina. Taddio fa Andriamanitra misy eo ambony ao fa mba milaza mpivavaka daholo ihany nareo rehefa eo anoloan'ny kamera, milaza mpivavaka daholo, milaza kristianina daholo. Nefa ny zavatra ataonareo fomban-demony. Tena miala tsiny raha miteny an'izany fa zavatra zany ny raha mahita zao, fomban-demony nataonareo. Tsy mijery azany hoe malagasy rahalahanareo zany nareo, miray raha aminareo. Andriamanitra nanome an'ity fireneny ity hitoerana malagasy, ka reo malagasy reo napetrahany tao ny fihavanana mba hifankatiavan'ireo. Ary tokony hisarotiny amin'izany tany men'Andriamanitra zany. Fa nareo tena tsy mirarahana zany, fa ny tenanareo ihany ny fantatrareo, de ny fiainanareo ihany ny fantatrareo. Mampalahelo le toe-tsaina, mitsipadolaka amin'ny tany nareo. Ainareo ery na nambitamby amin'ny malagasy rehefa te hiampita an'le rano nareo de ao anatin'ny lakana amin'ny malagasy no entina nitondrana anareo tena. Fa rehefa tonga eo amin'le toerana amin'izay nareo tsipahanareo le lakana. Tadidio fa mbola hiverina. Aza manantena ny hipetraka fotsiny eo amin'le toerana fa mbola hiverina, fa tsy eo tsony le lakana amin'izay fotoan'izay satria nareo nefa nitsipaka anazy. Ary tsy ho zakanareo zany zavatra zany, tsy ho zakanareo izay indray andro zany. Iza moa tsy efa nanao an'izany teo fa nareo le tsy mahay maka lesona. Izy ireo mpitondra tsy efa nanao an'izany, tsipadolaka amin'ny tany, fa nefa ranony farany teo de niafina anaty kesika. Tena hoe mahatezitra le zavatra ataonareo, tena
sady maka folo izy matezitra, atao ihany ny tsy teny. Rehefa miteny indray nefa n'izay fa sorena dia miara indray ny antso izay sy ny resaka biby fampitahorana sy ny fanararotam-pahefana, famoronana dosie. Zany ny zavatra mbo hainareo zany. Raha oviana ianareo ny tena ampiseho marina fa olona kristianina, raha oviana nareo mbo ampiseho marina fa malagasy raha amin'ny malagasy. Fa nareo zao raha ataony ohatra kely dia nareo le malagasy ao anaty lavaka le hoe te hiakatra nareo, hitsahanareo ny lohan'ny sasany, dia rehefa tafavoaka amin'izay nareo tsisy irarahinareo an'izay tavela ao an-davaka ao, satria nareo efa afaka. Zany ny zavatra ataonareo. Dradradratra nareo fa hoe ny toe-tsaina mila vaoza, dia mieritreritra foana nareo fa ny eny ambany tanàna ny ratsy ny toe-tsaina. Zay ambany tanàna zay tena zasa midoka fa manana toe-tsaina tsara zay, manana toe-po tsara zay, satria zay mahafantatra ny malagasy ray raha aminay. Fa nareo mihitsy ny tena mila ovaina ny fotom-pisainanareo sy ny toe-ponareo. Ratsy fonareo sady ratsy sainareo, tsy tian'izany malagasy ray raha aminareo zany nareo. Matoa nareo napetraka teo dia noho ny malagasy no manaiky hametrahana anareo tadidio zay. Nosoavina zany nareo mba hampitoe ao amin'ilay toerana. Tadidio fa izay olona mipetraka ao amin'io toerana io ange dia nahazo fahasoavana. Nosoavina nareo mba hanasoa anay rehefa avy eo, atosiky nareo mba hisintona anay rehefa avy eo, omena fiainana fiadanana nareo mba hahatsapa ny fahorianay rehefa avy eo. Fa indrisy fa tsy zany ny zavatra mitranga. Fa atao ohatran'ny nareo indray ny tena mizesta sy mianona amin'ny hoe tafity zay ny atao an-tsainareo. Tafity zay fa tsy mametra-panontaniana mihitsy nareo hoe fa maninona moa tsika ny tafita, iza ny natafitantsika. Nareo mieritreritra fa ny fahaizanareo no natafitanareo. Fa na manana fahaizana takan'inona nareo rehefa tsy manaiky anareo malagasy hipetraka eo amin'ny toerana io, inona ndana makany ivelany indray, satria any no matafita foana araka ny zavatra misy. Manam-bola any amin'izany nareo. Fahazam-pahoriana le malagasy rangava tena tsy rariny, tena serie. Zay fa courage daholo tsika malagasy rehetrarehetra ato anatin'ity fijaliana ity fa fahavoazana tanteraka no miatra. Ok.